Antsika zao dia irany image 4 ny lohateniny Adalam-pity. Laura tonga dia tomboka ny tonalité-ny E mineur mitovy amin'ny tonalité en G majeur ihany zany. Laura tonga dia tomboka ny intro eo amin'ny 5e case manomboka D mineur dia ohatran'izao mifanenina. Septième case, huitième case, ça va. Première corde. Ok, très bien. Temos a nome de D mineur. Entendendo? Sixième manatra. Très bien. C'est. Dernier corde manaraka. Makato amin'ny troisième case, non? De C majeur 7. Slide makany amin'ny troisième case, non? Dia reveo G. Zay. Dia eto iny D sus 4. Zany misy an'ity atao amin'ny troisième case ty. Dia reveo maka atao amin'ny D majeur. Dia eto A sus 4 makany amin'ny A dia ohatran'izao mifanenina. Ok. Deuxième corde. Zay ilay izy. Ok. Dia samy afaka asiana base. Basse. Zay. A sus 4 makany amin'ny A. Na afaka toy. Ok. Dia misy akôro anakefatra. Iny G majeur. Dia reveo A majeur. Dia reveo G majeur fa bassina B. Tendrena indra mandeha fotsiny. Dia akorisa iny makato amin'ny quatrième case. Dia lasa A miaraka amina bassina C dièse.
Okay. Okay. Tapitra zay miverina makatao amin'ilay D sus 4 indray anao. Okay. D sus 4 makany amin'ny D majeur. Dia misy mikorisa. Tia G majeur, D majeur aty. Okay. Fa zay fotsiny tendrena akorisa avy eto amin'ny deuxième corde eto no manomboka. Jereo tsara. Okay. Eto amin'ny 7e case. Zay. Dia rehefa D any. Tia aty amin'ny 10e case. Dia les cordes 1 sy 2 ihany tendrena. D ty. D majeur ty. Dia rehefa eo mbola mijana D majeur ianao fa miakatra aty amin'ny 14e case. Zay. Ty zao D majeur. Zay. Zay. Tapitra zay manomboka amin'izay les couplets. Ny hiran'ny mage 4 matetika manana intro intéressant ohatran'izay foana indrindra rehefa balade le izy. Alors tonga dia tomboka accord voaloha G majeur. Ohatran'izay fitendrena azy. Ampiasao tsara ny sofina amin'izay tsy voatery teneniko daholo inona le accord man. Eto tia D ady 9 miaraka amina bassina F dièse. Okay. Mahatonga anazy hoe ady 9 satria misy an'ity E ty. Okay. Dia asina an'ity F dièse aty izy dia lasa D ady 9 miaraka amina bassina F dièse. Raha herinao tsara misy an'ity zay mahatonga anazy ady 9. Ka tsy hafa mandao C majeur. Somary miova kely ny arpège. Ka tsy hafa mandao eo amin'ny deuxième case B mineur. D sus 4 makany amin'ny D majeur. Okay. Dia miverina daholo indray izy rehetrarehetra reny. Fa rehefa tonga amin'le mamarina an'le couplet izy dia rehefa tapitra le E mineur zay. Anatin'ny nofiazanilaka ianao. Eo D sus 4 D dia rehefa eo D sus 2 dia ohatran'izao mifanena. Okay, zany hoe iny zao le D sus 4 dia rehefa eo sorina le A dia lasa D. Rehefa eo sorina indray le atao amin'ny première case dia zay mahatonga anazy D sus 2 ny farany. Okay. Dia makany amin'ny prix refrain C majeur misy an'izay basse zay. B mineur. Dia rehefa eo G majeur. Milanao fonao. D majeur. Okay. Dia eto indray le basse. Iny A mineur. Dia andre ireo G majeur. Dia rehefa eo D sus 2 faranana D. Tena ty. Dia eo amin'ilay tena ty E mineur 9 ny tena anaran'ity accord ty ohatran'izao mifanenana.
ny fandehan'ny tanako atao amin'ny corde 2 aty amin'ny 5e case le izy de reveo 3e corde atao amin'ny 4e case de reveo le tanana anankiray ato ty ratsan-tanana ray aty atao amin'ny 2e case ok corde 5 zay tendrena indroa de reveo barena ny 2e case tendrena indroa de reveo maka atao amin'ny 3e case ny tanana ok zay mifanena izy ok de eto misy rifa zay manomboka 3e corde izy ty de manomboka atao amin'ny 4e corde ianao maka atao amin'ny 5e corde meurespolo fa zafady de reveo maka atao amin'ny 2e case zay de manoatra an'izay koa anao fa maka atao amin'ny 4e corde le nataonao teo iny ok taloha zao de reveo miakatra atao amin'ny 4e corde ok de sokafana de reveo midina atao amin'ny 3e corde zay de reveo E mineur ok zay de tapitra zay makany amin'ny refrain C majeur D majeur ok de reveo eto le efa hitatsika le progression ty G majeur teny mamiavy D miaraka amina basse 9 dièse D majeur basse 9 dièse teny mamiavy E mineur ok de verina C majeur indray D majeur de eto afaka ataona le teo iny ok de misy flirany kely ok aty amin'ny 7e case makany amin'ny 8e case de verina 7e case de reveo 5e case ok de verina daholo ndray le accord rehetrarehetra teo de ny refrain rehefa mamarana le refrain zareo leny rehefa refrain fahatelo de eo am'le hoe te miray manimanimanianila amin'ny refrain faharoa izy E mineur sy ny refrain voalohany fa amin'ny refrain fahatelo tsy E mineur fa A majeur rehefa ampiarahana amin'ny tononkira iny de te miray D majeur te manimaninanilana ok zay de mamarana moa mitovy any tsy maveridy D majeur tsy hitany atao de eto le iry zareo E mineur de reveo D miaraka amina basse 9 dièse de reveo C majeur de afaka asina C ady 9 ok misy an'ity D atao amin'ny D aty C ady 9 iny de amarana ny lira D sus 4 reveo D E mineur 9 ohatra ny B mineur 7 fa sokafana le aty ambany aty de zay mahatonga zay le E mineur